Falindray merabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity izay mbola meny tompo antsika tsara avy dia faly ihany koa meraban'izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra androany. Mino fa matoa ianao tonga eto dia mbola manana faniriana sy etaeta ianao andray izay efa amin'ny tompo dia ozy izy le Matteo 5 resahan'ny mpitarika teo hoe izay nona sy mangeteta famarinana dia izy no fikisana. Dia androany mino fa hitarika anao indray ny tompo dia ampafantatra anao an'izay tiany amikisana anao fa tsy izay tianao hanina lao azava ny resaka. Korinthiana 1:5 no andeha ho jerentsika. Korinthiana 1:5 andininy fa 7:10. Korinthiana 1:5 andininy fa 7:10 katrany farany. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zao dia mbola nataoko ho mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hazoko maromaro kokoa. Tamin'ny jiosy dia tonga jiosy mba hazoko ny jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambanin'ny lalàna aho. Na dia tsy ambany lalàna zaho mba hazoko izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho. Kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra fa ambany ny lalàna ny Kristy. Mba hazoko izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho. Mba hazoko ny malemy efa tonga zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Mba monjeko ny sasany na izy io na izy. Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombina amin'izy ireo aho. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa kanefa raha ihany mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba ahazonareo. Ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny mitady satroboninahitra mety ho loha ihany. Fa isika kosa tsy mety ho loha. Ka raha izaho ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Fa siako mafy ny tenako mangana dia andevoziko. Fa naona dia efa nitory tamin'ny sasany izaho dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Ny lohateny amin'ny soramandry raha mivadika isika amin'ny 5 eo misy soramandry dia ny nandeferan'i Paoly tsy ho velomin'ny fiangonana tao Korinto. Ary ny lohateny amin'ny soramandry eo amin'ny 10 indray vao misy soramandry fananarana fandrao misy manara-po araka ny nofo ka tratrany loza. Namoa ny antony hamakiko ireo soramandry ireo ilazana aminao fa konteksta iray. Ny Korinthiana 1:5 ray manontolo fa tsy misy zavatra hafa tsy mifandray resahany ao fa zavatra mifandray ny 5 iray manontolo. Amen. Io teny io dia aisitsika ny anomboka. Any farantsika ny anomboka. Voalohany indrindra dia ny 4:20 ka tamin'ny 7:20 io dia be dia be ny olona aloha tsy mahazo an'izy io dia mandray azy mitokana. Dia rehefa raisin'ny olona mitokana izy io dia atao lektura fotsiny amin'izao mitokana ohatran'izay dia le sary avoaka izy dia tahaka ny hoe ny olona anankiray izay ho any an-danitra raisina ohatry ny hoe le satroboninahitra sy le ho lavina zany dia raisina tahaka ny hoe hiditra amin'ny fiainana mandrakizay.
Ka ny olona rehetra izay ho any an-danitra dia olona izay tsy maintsy mahazo antoka fa miazakazaka izy. Dia rehefa miazakazaka tsara izy dia mahazo ny loka. Ary mba hampatonga azy miazakazaka tsara tsy manao kitotoa dia tsy maintsy asiny mafy ny tena ny homangana dia andevoziny fa androna dia fanotory tamin'ny sasany azy izy dia ho lavina kosa ny tenany. Zany hoe raha mamaky tsotra fotsiny tsika ny toko 7 io dia tahaka ny milaza hoe ny fafahako mamely ny tenako, ny fafahako mampandefitra ny tenako ny amin'ny sitrapony, ny fahazotoko sy ny tsy fanaovako kitoto ny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny amin'ny fanompona an'Andriamanitra sy ny asa rehetrarehetra izay tokony ho ataoko. Dia zany no tikena bie izay afahako miditra ny lanitra. Zahay anisany nanao zavatra zany hoe tena fatihanina foana, tsy miraty mihitsy satria matahotra sao tsy tafiditra. Sao dia variana, sao dia ho lavina ny tena. Dia alao zay ny atao, alimbavaka, fifatikanina, tsy miraty mihitsy, fanomezana sy ny sisa rehetra. Fa raha vao maka apahana teny ohatr'izay tsika dia lasa manohatra n'iny apahana teny iny ny teny hafa be dia be ao anatin'ny Baiboly. Dia tsy mety zay, tsisy zay. Ny alalàna fa marina ny teny anankiray dia misy teny hafa manohana azy be dia be ao ambadikany. Fa raha vao ny teny anankiray, ny fanazavana anankiray no tsy ampifanohanana amin'ny teny hafa dia diso zay le fandikana an'ilay izy. Ohatratsotra zao meko anao misy tantara anankiray nataon'i Jesosy hoe izy aminareo manana ondry sy 100 ka misy ray very no maninona ozy ny tsy andao ny 750 hafa dia andeha hitady an'ilay anankiray very. Dia nainterpreten'ny olona zay hoe andao anao Jesosy hitadiavan'ny very, tsy marina zany. Tsisy an'izany ao anaty Baiboly, tsisy tenina iray ary manohana an'izany teny zany ao anatin'ny Baiboly hoe ho lozan'i Jesosy zana ianao. Raha lozan'ny ray mpimaso fotsiny tsika dia vitany amintsika. Koa ho lozany ahoana dia hamonjen'ny anankiray hafa, tsy zany iny teny iny. Dia ohatran'izay ihany koa ity teny ity. Ka ny teboka voalohany anatin'ilay izy dia zao, tsy resaka asa-pamonjena ity Korintiana voalohany toko 7 ity. Tsy miresaka fahaverezam-pamonjena izy, tsy miresaka fahaverezan'ny zavatra nataon'i Jesosy ho anao izy, izay vitan'i Jesosy ho anao dia izy nanome azy dia izy ihany ny afaka maka azy fa ianao tsy afaka maka azy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny Romana toko 9 izy ny asaraka antsika fitiavan'i Kristy. Tsy misy ozy izy na ny any ambony na ny hery rehetrarehetra na ny any ambany devoly zany ty lazaina amin'io na inona loza sabatra mosary sy sisa tsisy masaraka antsika zany amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay eo amin'ny Kristy Jesosy. Fa matoa ny olona tafasaraka dia mbola tsy tao mihitsy izy. Zay alozany iny teboka voalohany iny. Azonao ve aloha hatreo? Korintiana voalohany toko 7 dia ny 420 zay. Dia zaho amin'izay ary no mikairesaka tsika an'ilay izy anty fotom-pisainana izay resahan'i Paoly sy fomba fijerin'i Paoly manokana sy zavatra izay ny baiko ny antom-pisiny sy ny antom-pahavelomany rehetrarehetra. Ary mifamatotra daholy ary zay le tena asan'ny fanamasina tena mahavariana sy mahagaga mihitsy hoe misy ekritura be dia be ao anatin'io Baiboly io izay soratan'i Paoly fa mifandray dia mifamatotra izy rehetra. Ohatra zany zao hoe etso Korintiana voalohany toko 7 tsy fantatro ny elanela-potoana tamin'ny Korintiana voalohany toko 7 sy ny nanoratana ny Korintiana faharoa toko 5 mety misy amatona an'ilay izy. Fa zao ny ambaran'ny Korintiana faharoa toko 5 andiny 420 zay antsika tsara fitiavan'i Kristy maniry anay satria zao ny hevitra ay maty ny ray hamonjy ny rehetra dia maty avokoa izy rehetra ary maty hamonjy ny rehetra maty hamonjy ny azy rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay rehetra velona fa ho velona ho an'izay efa maty sy nitsangana mpahamonjy azy. Dia eto amin'izay Paoly manambara an'ilay izy hoe rehefa avy novonjeny Kristy izy, tsy natao ho an'ny olona zay mbola tsy voavonjy ity fa ho an'ny olona zay efa voavonjy kosa. Rehefa avy novonjeny Kristy izy dia ozy izy miresaka sy manambara amin'izay rehefa nafahany Kristy izy, rehefa tonga olony afaka izy dia libre izy amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa zaho izay liberté amin'ny fanompona an'Andriamanitra izay. Dia ozy izy eo amin'ilay andiny 720 za dia olona afaka amin'ny olona rehetra. Fa zaho mbola nataoko mpanompo ny olona rehetra ihany ny tenako mba ahazoko maromaro kokoa. Zany hoe ny olona anankiray rehefa nandray ny fitiavan'Andriamanitra
dia tsy tapitra fotsiny hoe vovonjy izy dia andeha ho any an-danitra izy. Ny olona izay nandray fitiavan'Andriamanitra dia tsy tia tena. Amen. Fa rehefa tafafindra ao aminao ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy maintsy tafafindra ao aminao ihany koa ny toe-pon'Andriamanitra sy ny fisainan'Andriamanitra. Manina tsara? Rehefa tafafindra ny fitiavan'Andriamanitra dia tafafindra ny toe-pon'Andriamanitra sy ny fisainan'Andriamanitra. Zany nahatonga azy ny teny Paoly ihany miresaka. Zay manana ny sainy, zay manana ny sainy Kristy. Tsy fireharehany zany, fa filazana hoe nisy transferana natiora tao anatin'ilay fiovam-po, tao anatin'ilay fahateram-baovao. Maty ny anankiray hamonjy azy rehetra, dia maty ihany koa izy rehetra. Maty an'ilay maha-olombelona azy izy, maty amin'ny fomba fisainana izy. Ny fomba fanao melevona tsy kelikely. Amen. Tsy ny fomba fanao ny hitsarana ny olona, fa ny fotom-pisainana. Tsaina tsara zay. Tsy ny fomba fanao, fa ny fotom-pisainana. Indray tsika mety mibilisatra ny fomba fanao, sa tsy marina zany. Za zao rehefa mampianatra ny zanako dia zao, za tsy karazana ray aman-dreny mitaky noty, za tsy miraharaha azy soratra eo io. Fa ny any zavatra mila hitako fotsiny hoe aino io zanako io le zavatra izay ampianarina any. Azonao ve ny dikany? Azonao le izy. Anao fandehany ty, ohatran'izao fandehany dia zao ny lôzika. Rehefa hainy ny lôzika an'io dia ampoazay. Tsy raharahiko hoe na 12 ny notiny aveo na 11 na za zany tsy le ray aman-dreny hoe fa roa le zaza te dia lasa favalo izy aveo dia be. Tsy vaky loha amin'izany. Fa jereko fotsiny fa inona n'olana naninona tany, hay tsy naraka fotoana, hay variana tato amin'ilay anina tato dia tsy vita, hay okey zany zay. Rehefa hainao izy dia zay zava-dehibe. Ary zay le fotom-pisainana, fa tsy ny zavatra atao. Azonao? Ny zavatra izay ataontsika dia miova miandalana iny. Misy toetra ratsy mbola mipetraka ny anatintsika, fa ny fotom-pisainantsika sy ny foto-kevitritsika dia Jesosy Kristy. Ary mihitsana isan'andro ozy Paoly ny toetray ivelany. Afa mahazo afatra sady ianao anatin'izany. Aza malahelo ny amin'izay mbola mitranga eo ivelany. Fa ilay toe-po sy toe-tsainao jerenao hoe novain'i Kristy ve? Efa lasa vaovao ve no fisainanao? Efa lasa vaovao ve ny fonao? Fa tsy le hoe mbola tsy niova le ohatr'izao, mbola tsy niova mandeha miandalana io, mandeha moramora eny, tsy mifampijery araka ny toetra ny maha-olombelona tsontsika ozy izy Paoly, tsy malala olona araka ny nofo tsontsika. Fa Kristy koa ary tsy fantatritsika araka ny nofo tsony. Fa raha misy olona amin'ny Kristy, olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Lay olona vaovao, fotom-pisainana vaovao, fomba fijery vaovao. Dia jereo amin'izay le izy ao anatin'ilay fotom-pisainana sy lay fomba fanao vaovao izay foto-kevitra vaovao anatin'ny Paoly. Na dia afaka amin'ny olona rehetra aza, librako amin'ny olona rehetrarehetra. Tsy manana trosa aminareo tsy hoe tsy maintsy ataoko zao zavatra zao. Dia mbola atolotro ihany ny tenako, satria manina lay toe-pony Jesosy Kristy tafafindra atao anatiko. Ny toe-pony Jesosy Kristy, ny alalanao ny olona tena vrai converti marina, dia ny fony te anakaiky ny fony Jesosy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra zao milaza hoe Andriamanitra izay tia ny olona rehetra ho vonjeny. Ny olona nateraka indray marina ao amin'ny Kristy dia tsy olona tia tena ozintsika teo, fa olona te amonjy ny hafa, olona te ho fitaovana mangididy mihitsy ny any aminy raha tsy mahay mitory teny izy. Inona ary mba ataoko? Ahoana ary mba fomba ho ataoko mba ahafahako ho lasa fitaovam-pamonjena ny hafa ihany koa? Fa ny olona tsy nateraka indray ao amin'ny Kristy tsy eritreritra an'izany mihitsy izy. Fa inandray tsy ambaratelo ny atafavoaka amin'ny problema. Inandray tsy ambaratelo ny apisipisi kokoa an'ilay tahiry atao anatin'ity vata ity. Ahoana tsy ambaratelo ananganana trano, ahoana tsy ambaratelo ialana amin'ny trosa. Tany zava-dehibe masaka ao anatiny. Fa ny olona rehefa nateraka indray dia ny fotom-pisainan'Andriamanitra no mipetraka ao aminy. Dia nipetraka tao anatin'ny Paoly fotom-pisainan'Andriamanitra. Manao lecture zay any an-trano dia asan'ny apôstôly tantaran'ny Paoly. Vao converti Paoly. Lasa izy nitory filazantsara erak'izao tontolo izao, gaga mihitsy ny olona fa tsy tia ve le voyeux no nanagadra n'le olona rehetrarehetra izay nitory an'izany ianaran'izany. Toa zao indray ngiara iny teteziny daholo ty tanàna rehetra ty dia lazay fa tsy voavonjy io ny ratsy Jesosy. Lazay mifanazerany Jesosy teny ambosy soavaly hony izy. Dia nahita mazava hony izy dia voavonjy hony izy zao. Satria le fo ny Kristy tafafindra ao anatin'ny Paoly.
Tena dia libre izy dia tsy mety amin'ny intsony le liberté mipetrapetraka fotsiny farim-bariana fotsiny miainaaina fotsiny andao toizana amin'ny fiainany ka koa Andriamanitra moa hitsara antsika arak'izay ataontsika sy tsy ataontsika fa izy ingeny namonjy antsika fahasoavana ny namonjena antsika tsy avy aminareo zany fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao izy irehare andao hiala sasatra zany fa le toe-po n'Andriamanitra tafafindra ao amin'ny Paoly mahatonga azy tsy mipetrapetraka dia rehefa tsy mipetrapetraka izy dia izy hoe za olona afaka fa zao ndeha ho any amin'ny jiosy ndray ndeha ho any amin'ny jiosy ozy izy ny olona nyresaka tamin'indray mandeha zany ndeha ho any amin'ny jiosy inona tsara dia teneninao Paoly vo teo ny olona vo avy nitorabato anao hay Jesosy ka iny vo eo ny olona ny avy nitorabato anao jerenao le toe-po fa mitovy le fanambarana tsy mitovy satria Jesosy natao hiresaka amin'ny fariseo hiresaka amin'ny jiosy fa Paoly natao hiresaka amin'ny fiangonana lay fanambarana voaka mivava tsy mitovy fa le toe-po mitovy azonao vo teo ny nahita loza dia efa ndao sady hiverina vo teo ny olona tady hitorabato dia tsy afapony amin'izay fa andendreo any ato ihany koa anatin'le tantara i Paoly vo eo ny olona mitady amely azy lasa izy mikisaka dia mitory filazany tsara indray dia eto zany ao izy hoe tany amin'ny jiosy ako dia tonga toy ny jiosy mba hazoko ny jiosy ina amin'izay le sary aseho ao anatin'ireo rehetrarehetra reo izay fampisarako aminao rehefa nateraka indray ny olona anankiray dia zavatra nampianarin'ny tompo atao anatin'ity afatra ity tamin'ny tsy haiko na herinandro na tapabolana nomeny tompo aho hoe le ampopoa ny anaty mihitsy le ampopoa tena mihetry amin'izay rehefa tonga amin'le fahateram-baovao ny olona dia tonga amin'le faniriana avokatra tsy mahavokatra mihitsy ianao raha vao mbola le mahy ianao anao no fikirinao mafy tsy mety ozy izy Paoly tany amin'ny jiosy dia tonga toy ny jiosy inona moa ny dikan'izany za efa olona afaka makany amin'ny jentilisa izy libre be izy makany amin'ny jentilisa mahandro reo tsy fantatra zay sakafo hohanina reo fa reo raha teo tsy mahalala ny lalàna ny jiosy zay nitantarainy teto hoe tamin'izay tany tsy tonga tamin'izay ambany lalàna tonga tahaka ny ambany lalàna na dia tsy ambany lalàna azy tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna zany hoe nakany amin'ny jentilisa izy dia tahaka ny olona tsy manana lalàna ozy izy reo olona tsy manana lalàna reo mihinana an'izay tiany hohanina rehetrarehetra misotro zavatra rehetrarehetra reo dia ahoana ny zavatra zay fomba iainako mba afahako miaraka amin'ireo dia mahazo maromaro kokoa misy kokoa ho an'ny Kristy mihetry le ampopoany anaty mihetry mampandevitra androany te hizara hoe ry zanak'Andriamanitra na izy ianao na izy na mitory-teny ianao na tsy mitory-teny raha vao mbola tarihan'ny ampopoantsika sika sy le mahisika antsika dia tsy tafafindra amintsika ny toe-pon'Andriamanitra sy fotom-pisaina n'Andriamanitra izay te hamonjy ny olona rehetra ozy izy ao amin'ny Filipiana toko faharoa hoe izy na dia nanana ny endrika Andriamanitra za dia maninona moa nofoanany zany foanany zany atao zero zay ny atao hoe nofoanana tsy misy nofoanany tena ny tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona tonga dia le Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany Jesosy tsy nampiasa tsy nanetsika ny ambopony mba ahafahany mitory ny filazantsara ahafahany mambabo ny mpianatra ahafahany mampafantatra fa izy ny zanak'Andriamanitra impirimpiry ny tsikitikitian'ny olona ny maha izy azy fa tsisy teny mihitsy ny tany za tena mino mihitsy fa raha elisa ny entina teo na malatsandra lavaratra isak'izay mihetsika reny mantsy le tsy matato fa ny ampopo tonga dia miredareda vo nisy tanora kely ny antsoantso avy mekarary laisola ny tsongaray ny orsa avy any ananina tany novonoan'ny orsa ny ankizy 7 izy ny Eli raha mpanompon'Andriamanitra aho ka isy afo latsaka avy any an-danitra ka andevina anareo miaramila 5 ndray maty satria le ampopoany anaty famaninina ko ny zangy zao za ohatran'izao fa Jesosy Kristy
impiry izy ny kitihan'ny olona raha zanak'Andriamanitra ianao. Raha ianao marina ny Kristy, voasoratra hoe ohatran'izao, dia ohatran'izao, dia ohatran'izao, dia ahoana ny amin'ity? Fa tena le any anaty any tena flaty, mifetaka amin'ny tany mihitsy, no foana ny tenany tamin'akany endrika amin'ny mpanompo. Dia natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Zasy ianao zanak'Andriamanitra nateraka indray ny atefan'ny tenin'Andriamanitra androany. Zasy ianao dia mila mandefitra eto anivon'izao tontolo izao. Mila mihety isika eto anivon'izao tontolo izao. Satria tsika tsy velona mba ho vonjena fotsiny, fa velona mba ho famonjena ny hafa ihany koa. Amen. Raha vao ny atsika, raha vao manana fahamarinana tsika ka iny foana ny avansena, iny foana ny entina, na ny anatin'ny tokantrano zany, na ny amin'ny toeram-piasana zany, na aiza dia le fahamarinako ihany ny angeny mariny. Nareo ny diso, tia no mety, tia no tsy mety, mampiseho le mazao afoana. Fa valon'ny filazantsara izany. Tsy izany ny filazantsara, fa ny filazantsara tena nofoana ny tenany tamin'akany endriky ny mpanompo. Ny filazantsara na dia afaka amin'ny olona rehetra ary dia ataoko tonga mpanompony izy rehetra ndray ny tenako. Mandefitra amin'ny zavatra rehetrarehetra, mandefitra ako amin'ny tsirariny, mandefitra ako amin'ny zavatra tsy mety. Fa misy zavatra be dia be iainantsika eny andalana eny. Misy olona mana fotoana be dia be, ary magaga rehefa nanapa-kevitry ny hanamasy teny ianao. Zay vao mipoitra azy zareo. Ataovy tsara nge vavaka rehefa avy eo, hoe Jesosy andefitra manomboko izao. Ay, herin'ny Satana zay. Ozy le olona zay raha miteny ve vava, raha tsy miteny ve vava dia mety tsy hoeniny ve pastera. Za ohatra mieritreritra ny vavaka tsy teny mantsy manomboko izao. Le teneniko iny ohatry ny eniny iny dia ohatry ny tanterahany. Fa na tsy miteny ary ianao, fantany hoe taiza ianao. Dia rehefa fantany hoe taiza ianao, dia avy amin'izay izy amin'ny angady sy ny arona. Drosidrosininy avana le pilapila vaniny rehetrarehetra. Io domy kely aloha fa mandefitra hony. Io domy kely aloha fa isy an'izao hony, dia izao hony, dia avokatra hony izy, dia sisa rehetra. Fa zasy ianao zanak'Andriamanitra, eto amin'ity zao tontolo izao ity ahita zavatra be dia be mihitsy tsika. Dia ahita karazana olona be dia be. Dia hozy izy Paul miresaka, za rehefa tany amin'ny Jiosy, dia tsy nasehoko andry zareo libertéako. Hoe za nge re olona efa olona afaka. Dia rehefa olona afaka ako, dia za koa mahazo mihinana henan-kisoa zao. Nareo mbola taraiky any amin'izany, tsy mahazo mihinana zany. Za eo nampianarin'ny jentilisa hoe fihinana reny amalina reny, ady matsiro, asiana lafika henan-kisoa. Dia matsiro be ilay izy. Fa hozy izy Paul ny libertéako rehetrarehetra dia laviko avokoa, mba azoko ny maromaro. Tamin'ny Marovoay aho tamin'ny Zabotsy dia fa tonga maraina aloha dia le tanàna zany efa pakany antsy indraindray. Fa reo marika voalohany zany tamin'le vao niditra mihitsy le tanàna dia mijery alizy. Tamin'ny 2019 zay nandeha nitory filazantsara, nanasa vahiny nitory filazantsara teto. Nanafika manana pasteur zay dia tonga avy aty vahiny avy any Maurice. Dia izao notenen'le vahiny avy any Maurice. Raha ny tena marina hozy izy, tsisy ninina antony andehananay aty fa le tanànanareo sady maloto ny ratsy tare. Tena voatohana mihitsy ho fotsika na eno an'izany. Tena za zany fomba fijerinay eto fa sady maloto ny ratsy tare hozy izy. Fa zao ny antondianay aty tena ho anareo mihitsy ho anareo. Dia tonga tamin'ny Marovoay dia nijery an'le tanàna indray dia hozy tena azoko ny point de vue andry zalahy maorisiana. Fa za koa tena mandinga hoe tena raha za manokana tsy ho aty amin'ity Marovoay ity na indre mandeha anatin'ny fiainako ary hoe mba te ho aiza ianao, aiza ny destination préférée, Marovoay. Tsy takatra saina, vovoka fotsiny ihany. Mijery ianao avary mandra-pahatonga ary tsisy ninona azonao vidiana. Misy épicerie ao, frigo kely, tsisy ninona mihitsy zaza mba te hihinana pané kely. Anotanin'ny olona any ianao paninina tsara, tsisy zany aty. Aiza mba misy goûter kely mba mety, tsisy na mofo gasy mba matsiro ary.
tena tamin'ny lady azo ohatsy sotro kafe mihitsy fa tena ozy atanjareo tena alalo vary fotsiny nohaniko aloha tena aloha alatsinainy ahitako eo indray zay anaovana azy fa tena tsisy inona le tanàna fa henoko mihitsy ao anatin'ny foko sy ny fanahiko ao hoe raha le mazaha fotsiny na zao poziko hitanareo zao fotsiny ary misy olona tena mijery ahotra zany mihitsy ny taloha hoe ohatra ny snobnob zany tive tsy manahirana be miara-miaina amin'io fa tena tsy ho hitanao andeha ho any zany dia ny deuxième tantara tao anatin'le izy a vo avinody mihitsy ady nietrehitra izy tsy mbola ohatra mandeha pilofasy mandeha tomobile amin'zareo dia nazavaiko amin'ny paster Jemima le ohatra ny ao na mandeha pilofasy le pilofasy a le tobile tsy maintsy maty fa ianao fotsiny no na pile na fasy zany hoe na ianao ale no maty io tobile io na retour maty io tobile io fa tsy nisy mihitsy inefatra nandehanakany ka hoe mba tena lamma le retour fa na ale na retour dia ny anatin'ny saiko any le maha-olombelona tena tsy vita kosa aloha tompo raha ohatra zao foana ny fiainana fa le fona zanak'Andriamanitra le fisainan'i Jesosy miaritra kely zany inona ny dikan'izany zavatra ny maty ny tobile dia maninona inona ny olana janona teo adiny ray sasany tsy navela gendarme velona tobile ve tsy navela gendarme manetsika tsy mahazo mandeha nareo so misy mpanakanao aloha memenina daholo ny ray tobile ka eto zany tsika mandra-paray ny andro adiny ray sasany ny andry convoi teo amin'le toerana olona tokony tonga amin'ny enina maraina avalo zay ho tonga teo fa tena henoko mihitsy any anatiko any le maha-olombelona sy le ambopo any anaty izay te hitady fanompona misimisy voninahitra sy fanompona le milamindamina foana hoe izany tena mba ohatra izay tsara fanompona le tsy misy parasy tsisy kongona tsisy azany tany fa tantaraiko fotsiny zany zao dia manala baraka eo nareo fa le fanompona milamina tsara confortable tsara dia hoe zay no mampanompon'Andriamanitra fa ny ten'Andriamanitra mampianatra ary miresaka amintsika mihitsy misy zavatra mandefitra be any anaty any raha te avokatra ary zay nefa ny tian'ny tompo avokarantsika misy zavatra mandefitra dia nanomboka amin'izay tonga any anaty foko sy fanahiko hoe Jesosy io ny mpanompon'Andriamanitra rehetra teo alohako nanompo tamin'ny fanetretena daholy maninona ako mo anaiky zany toetra na maha-olombelona zany hipetraka any anaty any ohatran'izao dia rehefa ohatr'izao dia mety tokony mba ohatran'ity dia tokony mba ohatran'izao tsy zany fa zanak'Andriamanitra zay dia avokatra dia mampihetry ny momba azy misy zavatra inconfort be dia be fa ekeny zany zavatra any Jesosy eo avokatra noho ny amin'izany zavatra mitory ianao tsy maharay olona io zany tena problema goavana be mihitsy eo ihany le fomba fiteny hoe fiteny ihany tsy azoko ny tily lazaina ao anatin'le izy fa tsy le tsy azo fa tena mipasy tsara le dialecta fa tsy mifindra mihitsy le fanahy dia ny fanahinao mihitsy hoe tena ohatran'le fomba fiteny anankiray mandra-pahoviana ny andeferako aminareo zay nitarainandrareo zany any marovaina tena le olona zany tena tany ianao tamin'ny telo taona lasa dia olona hitanao tamin'ny telo taona lasa ihany mbola reo ao fa le fanampiny tonga indre mandeha tonga indro dia tsy hita tonga indre mandeha tonga indro dia tsy hita ohatra mampitehitrehitra hoe aloha vaina ve le afatra mba atao an'le mba ho azon'le olona tsara dia mba ho tonga foana ry zareo dia ozy izy ny tompo nampatsiaro aho hoe tsy izany ny zavatra nataoko ny anako tsy takatry ny olona tamin'izany tory sa tsy mba hitanao zany rehefa mitory Jesosy mitory ny filazantsara izy tsy azon'ny olona faly fotsiny olona miaino azy hoe tsy tahaka ny mpanory-dalàna sy ny fariseo ty fa mitory tahaka n'izay manam-pahefana fa reo olo reo raha nytanina hoe inona ary zany nitoriany tao tsy haiko foatra manam-pahefana fotsiny fanenon'le izy tsisy azon'izy rehetrarehetra fa le foany anaty mihitsy jereo tsara le position Jesosy fatany fa za hitory teny maraina mandra-parivony andro fa tsisy mipasy amin'ireo olona reo na tsinga teny ray na frazy ray ary fa za nefa mbola netry tena hitory foana maraina mandra-parivony andro ary mbola hetry foana ako andaly maza ho aya dia mbola hitory amin'izareo foana dia mbola omeko mofo foana reo na dia tsy mahazo resaka ary reo
dia fantatro mihitsy nyfandehanangana ny zanaka vavin'ny jairo a fa rehefa hitsangana ny zanaka vavin'ny jairo dia tsisy irarahiny atsony avy eo isy anenjika isy anaratsy afa tsy mipotra nge zany jairo zany nga hitanao anatin'ny baiboly faharoa zany jairo zany hoe ary tsy nanaiky jairo teo ampilanjana ny azo fijaliana hoe okanareo izy fa io no namonja ny zanako vavy tsy hitanga izy naleny Bartimeo jamba tsy mipotra tamin'i Jesosy nilanja ny azo fijaliana fantany tsara hoe ry Jesosy zanaka Davida tamin'ny mbola jamba amin'ny masony fa rehefa nahiratra amin'ny masony mety diso ngambontsika tsika koa nge tena misy mirakla rehefa tena ohatran'izay fa tsy izy ny nanasitrana na fantatry Jesosy ny lalana rehetra zay aleny fa na dia fantany ary tena netry tena izy tena naiko mpanompony izy rehetrarehetra mba hazony misy kokoa ho afanjakany lanitra raha lasina bavy madiva marina sady tsika anaty azo afatra izao sasenao ihany koa natao azo misy kokoa ho afanjakany lanitra tena tsy lavina fa tsy mora ny fiarahamonina izay misy atsika tsy lavina mihitsy ny zavatra ny tena tsy mora miara-miaina manolona tsy mora ny mandefitra tsy mora ny miteny moramora rehefa misy miteny mafy aminao fa za te hizara aminao androany raha tianao no sambatra dia arao le natioran'Andriamanitra napetrany ao anatinao raha vao toherinao io ka le natioran'olombelona foana ny atosika ao dia tsy mahita fifaliana ianao dia tsy mahita fahasambarana fa fahasambara zanak'Andriamanitra dia ny fanahafana ny Kristy ny fahasambara zanak'Andriamanitra dia tsy any amin'ny fandraisana amin'ny famonjena fotsiny ihany fa any amin'ny fanekena ho fatiantoka amin'ny zavatra rehetrarehetra ka ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mba hazoko ny olona rehetrarehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly teo tamin'izay tsy manana ny lalàna dia toy izay tsy manana ny lalàna na dia manana ny lalàna na dia ambany lalàn'ny Kristy aza manetry tena amin'ny zavatra rehetra manda ny tena amin'ny zavatra rehetra tsy manaraka misy fotoana mety ho tezitra satria za olombelona fa natao hoe manetry tena tsy mandeha araka le fatezerana ny anatiko iny azonao le izy fa tsy hoe tsy mety tezitra koa raha zanak'Andriamanitra fa tsarambela tsy izany raha vao zay ny ataonao dia te hanao an'le fisehoana fotsiny ray ianao te hampiseho an'ny olona ianao hoe za olona spesial za miaraka amin'i Jesosy zany ohatran'le olona mbola tsy afaka ny ao anatin'ny tokantrano fa mba tsy hampatonga ny fiarahamonina melobe anazy dia vidy akanjo lafo vidy zavatra mirentirenty be manentona manitra tsara ny ranomanitra amin'izay fiarahamonina tsy dia be ambara mikasika an'ilay izy fa aiza le Andriamanitra reo fa nga mbola tsy mivaly foana le vavaka ka tsy mbola mipoaka foana le fitahiny hatramin'izao ve dia ambomboarina le izy zasy ianao mety ho tezitra fa zasy ianao zanak'Andriamanitra na dia tezitra ary dia tsika manana ny Kristy ametrahantsika ny mety mavesatra tsika rehetra anatona atsika azy dia iresantsika amin'ny apetra ozy ianao ny resaka hoe omeo apetra ho amiko ny mavesatra nareo rehetra ianao no teny makanesa amiko ianareo aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa omeko fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo ka zao Jesosy za tena matezitra zavatra nataony ihany fa zao tsy apariko ity vavako ty amelany ihany ianona nanao an'izao tamiko tratrako atao kodimirana izy amin'ity situation ray ty eto mihitsy ahako tena raha veriko eto zao le vavany tenininy tamin'ndry mandery raha misy fisainana ohatran'izany mihitsy takizay naregistreko tamin'ny fotoany ataoko play fotsiny avy eo eninao zany le teninao naregistreko mihitsy fa ianao matsy mandafo any isaka mihitsika zay le maha-olombelona le ampopo any anaty le firetana any anaty te ampiseho fa marina te ampiseho fa za netiny zavatra nataoko fa nenareo tsy netiny nataonareo miaina atao anivony zao tontolo zao tsika ahita zavatra be deaibe ahita karazan'olona be deaibe fa ao anatin'ireo karazan'olona be deaibe ireo Kristy ny antony havelomako zay nahaveloma zay antom-pahavelomany Kristy ny antom-pahavelomako ihany koa ary ny antom-pahavelomany Kristy dia mba hisy maromaro kokoa voavonjy
isy maromaro kokoa voatsangana, isy maromaro kokoa sitrana ny any anatiny any. Marary eny izy zao tontolo zao hoe. Marary zao tontolo zao, zay mahatonga azy mireagira ohatran'io. Mamely ohatran'io. Ary za tena nahita mihitsy fa fomba fisainan'ny olombelona sy ny zavaboary amin'ny akapobeany. Raha vao ohatran'ilay fijona vavolombelona rabavy Saondra iny hoe rehefa mamely izy dia mangina ny atsy. Mamely izy dia mangina fa vao converti. Hitan'ny atsy amin'izay io le ty fa me milatsaka. Amaly amin'izay tsika izao. Zay ny zavatra fomba fisainan'ny zavaboary vao zay milatsaka io dia tsy ndry. Ny tôtô raha mivovo iny dia enje mandositra ianao dia enjehany ianao. Fa izy le mivovo iny igny atony izy dia tairo izy indray no mandositra. Satria ny dikan'le mandositra ianao eo ambany fahefany ianao zay dia vao maika ianao ataony an'le izy. Tasainao zanak'Andriamanitra tsy nataontsika andeha araka ny nofontsika sy le maha olombelona tsika, fa nataontsika hiaina n'ilay fiainan'i Kristy Jesosy. Nataontsika handefitra na dia manana ny rariny ara. Mandefitra manana ny rariny. Ozy aho hoe mbola tsy haiko ny dikan'iny hatramin'izao. Hoe mandefitra manana ny rariny, fa tokony rehefa tsy manana ny rariny indray ve voandefitra. Azonareo hoe rehefa tsy manana ny rariny indray zaho vao mandefitra, za zany tsy manana ny rariny fa mandefitra. Rehefa manana ny rariny ianao no mandefitra. Rehefa manana ny rariny ianao no tenenina mafy dia mangina, mamaly moramora. Dia mihetriny any anatinao. Dia rehefa mihetriny any anatinao dia mahatsiaro sambatra ianao. Izay ilay toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa raha mihetriny any, raha mangina ianao ka tazomin'ny nofonao fotsiny, mahatsiaro maty antoka be ianao. Tena henonao mihitsy hoe te hamely aho io. Zako tena te hanao mihitsy aho io tena. Fa rehefa henonao hoe za mandeha araka sitrapon'Andriamanitra, zao sitrapon'Andriamanitra ho aho. Kozy izy ny tenin'Andriamanitra miresaka hoe any am-bokin'ny Petera voalohany 4 any izy manambara zavatra tahaka an'izao hoe rasinge jerentsika ilay izy. Petera voalohany 4 dia amarantsika. Petera voalohany 4 andeny fa 13 manomboantsika azy. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary iza no anisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo, fa raha ohatra ka izay no mitranga, raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo, dia sambatra. Amen. Dia aza matahotra tahaka azy ianareo. Dia aza mangorohoro koa ianareo. Fa manamasinany Kristy ho tompo ao am-ponareo. Arako vonina mandraka hariva ianareo amaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo. Nefa amin'ny fahalemem-panasa sy fanajana. Ka manana fietreretana tsara mba homenatra izay manaratsy ny fitondran-tenanareo tsara ao amin'ny Kristy, dia izay anendrikendrehana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovany soa noho ny amin'ny fanaovany ratsy. Fa Kristy koa aza dia efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina monjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ao amin'Andriamanitra, ka novonoana tamin'ny nofo fa mivelomana tamin'ny fanahy izay nandehanany sy nitorinteny tamin'ny fanahy tao an-tranomaizina. Io ny ampianaran'ny tsotra masina antsika ao anatin'izany rehetra izany. Raha tany mitondra fahoriana ny amin'ny fahamarinana antsika dia sambatra. Teo izy ny tenin'Andriamanitra nilaza teo amin'izay hamarana antsika anazy tena farany amin'izay satria lasa tsy voazava tsara ilay Korintiana voalohany 7 andiny 4 ka 7. Raha zao arozy izy Paoly dia andiny 9 miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto.
dia mamely totondra nefa tsy tony mamely rivotra fa siako mafy ny tenako mangana dia andevoziko fa andao na dia efa nitory tamin'ny sasany iza dia ho lavina kosa ny tenako. Inona ny dikan'io? Laviko ny tenako. Asiako totondra ny tenako mangana. Inona ny dika zany? Laviko le filana, laviko le firehetana, misy fahatezerana, misy alahelo indraindray, fa laviny zany rehetrarehetra zany. Tsy avela ireny no hibaiko fa mandefitra ampandeferina ny ampo-po mba hazona misy kokoa ho an'i Kristy. Tsisy akafetsifetsena zany le hoe mandefitra, fa le fandeferana hazona misy kokoa ho an'i Kristy. Fandraozy izy na dia efa nitory tamin'ny sasany iza dia ho lavina kosa ny tenako raha manina raha tsy mampandefitra n'le mazao aho, raha tsy mampandefitra ny ampopoko, raha tsy mampandefitra ny fahatezerako, raha tsy mampandefitra ny personnalitéako sy ny sitrapoko. I Paoly tena nilaviny mihitsy ny momba azy rehetrarehetra. Zoako daholo manao an'izao hatramin'ny hoe velomo ny fiangonana, fa alao za tsy velomo ny fiangonana zany. Zoako ny manana fiainana ohatran'izao, zoan'ny Paoly ny nanambady. Fa hatramin'izany resaka zany tsy hanambady mba havokarako kokoa an'i Kristy. Safidin'izay tsy miteny anao ataovy izay. Fa fahatsapany Paoly manokana izay. So dia tanetany-po hoe maheno an'izany hoe za koa Jesosy, za koa Jesosy. Fa tsy any amin'izy zany resaka zany. Ozy ilay olona anankiray izay, za pastera tsy hanambady raha tsy atao amin'ny SFM. Tsy ampy enim-bolana tao ambadika izay hanambady hono izy, tsy hitatsonina le fireta-po be fotsiny. Fa fiarana amin'i Jesosy Kristy mihetry ny any anaty any. Maisan-dratany Kristy. Ozy izy Jaona rehefa voagadra hoe zange tsy maintsy mihetry, fa izy tsy maintsy mitombo. Raha voazany no mitombo, raha vela mazao any avoaka, dia afa-po avetivety eo. Mahafa-po ngele izy. Afa-po anao vao vazavaza olona eoko. Fa aleko tsara mihitsy nataoko tsy nahita varavaran'ivoany. Fa milaza anao afa-po le maha olombelona anao, fa le zanak'Andriamanitra any anatinao malahelo. Malahelo dia tsy mahita fahasambarana ianao. Zay fiarana amin'ny Tompo raha lasina bavy. Fa afaka isika amin'ity andro an'ity, tsy haiko izay lalovanao any, fa dia izay ny afatra aloha na mihinana miandro laoka. Zaranao sy ny Tompo mandinika. Fa hitsangantsika hivavaka isaotra ny Tompo androany dia resaka amin'ny arak'izay nitaritany anao anio. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.